ianao président-lehibe Madagasikara, fotoana lehibe anankiray androany tsy ho adino reto manao ezaka nandritra ny folo volana ka hotrononareo ampanajana manome voninahitra azy ireo. Zao tsika dia hiaraka hiredona ny hiram-pirenena. Ry tanindrazanay malala o, ry Madagasikara fifaliana ho anay mpampianatra mifanatritava indray aminareo mpianatra. Anonona ny anaran'izy reto izahay eto amin'nona ary iantso ireo mpanolotra avy ato amin'ny ianareo izay mpampianatra, ianareo olo manakaja. Reto andiany 5 sy 10 arivo mitondra ny anarana hoe fanarenana. Somary angoritsina ny tena mahenao izany filamatra. Andeha atao hoe tsy filamatra fotsiny fa tena ataontsika hoe finiavana. Mirary ianareo anabe vo ny fanatanterahana ny politika eto Madagasikara, ary zay ny sorako manokana anareo avy eto amin'ny Institut d'études politiques de Madagascar. Mirary koa zay raha mirary ny Institut d'études politiques hivoatra atrano ary hitondra fandrosoana fampandrosoana lalipaka anty firenena loaloha avintsika tapon'oloha ity.